Mahatonga fahafatesana be indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona ny areti-pivalanana sy ny aretina maro hafa teraky ny loto. Eto Madagasikara, mitarika fahafatesana 70 ny zaza izany ary 20 isan'andro ny ankizy latsaky ny 5 taona ndao ny fahafatesana vokatra izany raha ny fanadihadiana nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ny OMS. Fihetsika tsotra sady mahafona ny aretina teraky ny loto ny fanasan-tanana amin'ny savony. Nisy ny nanamarihana izany andro maneran-tany ho an'ny fanasan-tanana amin'ny savony izany androany izay nokarakarain'ny Ministeran-drano tamin'ny alalan'ny fanentanana amin'ny fiara. Ny loha hevitra no safidiana tamin'ny taona ity izany dia ny hoe ny tanantsika madio no avintsika mamiratra. Izany hoe tena zava-dehibe tokoa izany ankinana zavatra maro amin'ny toe-pahasalamantsika olombelona ny fahadiovan'izany tanana izany. Satria ny fitaovana anankiray iaina tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'olona andavanandro izay fanasana-tanana amin'ny rano sy savony izay amin'ny fotoana fototra rehetra. Ny fanasana-tanana moa izany raha ny tokony izy dia amin'ny savony, fa raha sanatrika tsy mahita savony izany dia mahasolo ny savony ny lavenona. Tsy hoe ny zaza ihany fa tsika olon-dehibe raha sendra tratran'ny zavatra maloto tafiditra any ambava dia miteraka olana ho antsika koa izay amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Mitondra fahasalamana araka izany ny fanasana-tanana amin'ny savony ary tokony ataon'ny rehetra ho fahazarana mba hialana ny aretina. Nandritra ny fanentanana nataon'ireo fiarabe miisa 4, ny azo ny iraisam-pirenena miisa 4 sy ny teto andrenivohitra dia nisy ny fampianarana ny fomba fanasana-tanana izay mitsitsirano. Nisy ihany koa ny fizarana savony miisa 502 tamin'ireo olona nolalovan'ny fanentanana. Tanjon'ny Ministeran-drano ihany koa no hampitombo ny tany fahazona rano fisotro madio na eto amin'ny tontolo andrenivohitra izany na any amin'ny tontolo ambanivohitra.